Androany te resaka zavatra nanampy be anahy zany amin'ny tsy ny fakanesana sy ny zavatra henana ty Etazonia ihany fa eo amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy zany eo amin'ny fiainana andavanandro zany. Ho an'ireo izay mbola tsy maharaka moa zany ho an'ireo izay mbola vao mpanaraka ny pejy na mbola tsy mpanaraka ny pejy fa mahita an'ity vidéo ty de ny fizarana ataoko eto de mahakasikasika ny fandehanana mankaty Etazonia na amin'ny alalan'ny fianarana io na amin'ny alalana sokajina visa zay misy mba ahafahanao zany mifindra monina aty Etazonia zany. De ny zavatra resahako eto zany sy ny zavatra zaraiko eto de fanararoatra ny betsaka fikafika kely sy ohatran'izany hoe raha misy visa ohatr'izao de inona no tokony fantatra sy ny sisa sy ny sisa. De zavatra tiako zaraina androany de le hoe inona ny mentalité na fomba fisainana tsara hananana zany indrindraindrindra raha andeha hianatra ty Etazonia ianao na hifindra monina tanteraka aty de misy anisan'ny tena nanampy be anahy indrindraindrindra zay de ny fangalana risika. Efa fantatrao zany ny zavatra hitranga hoe zao mety hitranga fa mila risika amin'ny zavatra rehetrarehetra zany ianao. Za teo amin'ny fiainana tena maka risika foana na misy fotoana ary hitako hoe mety tsy ho vitako le izy. Nisy fotoana tany Madagasikara nanao application ana asa tamin'izany fotoana izany ny notenenin zareo tao hoe bac+3 am'ty sy am'ty sy am'ty de mahay miteny anglisy tsara sy ny sisa sy ny sisa de niriskeko tany de voaray tam'le asa moa zany tamin'izany fotoana izany satria tsy haiko hoe inona zany ny tena critère ny tena nitadiavin'zareo fa za anisan'ny nahay miteny anglisy be da be ny ino ts'izy ity ny orinasa nataoko an'izany satria talohany nandehanako taty Etazonia ny diplôma farany nananako baccalauréat série D de certificat mibetsaka tsy nanana hoe licence sy ohatran'izany de naka risika fotsiny nakaty Etazonia koa naka risika hoe ho tonga aty ihany ve sa tsy ho tonga aty. Naka risika fotsiny hoe te hianatra rangaha reto misy opportunité maro alao atao de angalana risika le izy. De be da be ny zavatra zaraiko eto ozy hoe misy fikafika kely sy ohatran'izany fa io anjarantsika tsirairay avy amin'izay no mandray fanapahan-kevitra sy mijery ny risika mifanaraka amin'izay satria mandeha mianatra ty Etazonia zany na de miomana tahaka n'inona ary ianao amin'ny resaka finance, amin'ny resaka trano amin'ny resaka tisy fa rehefa tonga aty ianao tsy ny zavatra nieritreretinao. Zahay zao tena za anisan'ny tena miomana be foana rehefa misy zavatra na fantatro ary ny risika mba ialako amin'le tampoka de miomana be fa nefany misy risika koa amin'iny fiomanana iny nefa misy risika hoe raha ohatra tsy izany marina sy ohatran'izao, raha ohatra hoe zao de ohatran'izao de zay le izy. Rehefa tonga taty Etazonia moa zany de be da be ny zavatra tsy Toetsaina indrindraindrindra le tsika le hoe za tsy nahafantatra an'izany hoe tsy afaka miasa mihoatra ny 20 heures zany ny mpianatra mpivahiny aty Etazonia fa za nirisika fotsiny andeha any rangaha de hiasa be amin'izay mba velona tsara ny fianakaviako sady mianatra sy ohatran'izany. Tsy nahafantatra an'izany fa rehefa tonga taty indray nefany de mahita zavatra azo atao foana amin'ny ara-dalàna moa zany fa zay le décision sy le ino ts'izy ity le fanapahan-kevitra mila raisinao.
Rehefa vita indray ny fianarana nefany a de tsy mety nahita asa de tsy maintsy maka fanapahan-kevitra hoe inona ny atao. De le zavatra atao iny nefany misy risika mifandraika amin'iny a de tsy maintsy naka risika indray hoe tsy maintsy zao ny atao, tsy maintsy manao an'ity na ho any na tsy ho any tsy maintsy nareo misy ary ny asa atao tsy mifanaraka am'le expérience takiana fa alefa any aloha de voaray miasa ianao rehefa voaray anao voaray, tsy voaray anao tsy voaray, zany hoe mila maka risika zany tsika eo amin'ny fiainana. Rehefa tena nanapa-kevitra koa zahay hoe ny hijanona ty satria za moa zany tanjoko talohan'ny nandehanako taty tena hoe hianatra aty de hiverina hanasoa ny firenena nanana an'izay ambipo zay fa rehefa tena nanapa-kevitra ny hijanona taty de naka risika hoe reto avy ny tsy maintsy andehanana, reto avy ny côté positif, côté négatif, reto avy ny tsy maintsy iainana, reto avy ny tsy maintsy aretana. De maka risika ianao amina ny zavatra ataonay am'izao manova statut amina statut-na mpianatra makamy green card sarotra be etsy andaniny ny fanjakana manasarotra an'le izy tsy hainao na ho tena satria zay aloha zany efa miandry mbola tsy fantatra zay ho ataon'ny fanjakana fa tsy hainao na ho accepter iny fanovanao statut na tsy risika daholo zany rehetrarehetra zany. De zay no tiako hafatra tiako apetraka amin'ny mpanaraka ny pejy amintsika tsirairay avy, amintsika mianakavy hoe rehefa manao zavatra de tsara ny manaraka ny protocole, tsara ny manaraka ny zavatra fanaon'ny olona, tsara ny manaraka ny information omen'ny olona fa ianao mila mandray andraikitra, mila mandray fanapahan-kevitra ianao. Tsy voatery miandry confirmation any amin'olona foana ianao izay vao mandray fanapahan-kevitra satria anisan'ny tezaina am'zany ny zaza malagasy rehetrarehetra hoe miandry fankatoavana am'ray aman-dreny aloha vao manao an'ity sy ity, na olona andeha ho vadiana ary de mbola tsy maintsy miandry fankatoavana avy any am'ray aman-dreny vao hoe hanambady sy ohatran'izany. Ny filière andeha ho ianarana rehefa vita ny baccalauréat mbola hiandry fankatoavana am'ray aman-dreny sy dadatoa sy bebe sy ohatran'izany sy ny razambe vao atao. Tokony alantsika am'izay zay fomba fijery zay satria tsy mampivoatra le izy ary mampikatso anao amin'ny etaetam-ponao sy ny sisa sy ny sisa. De zay no hafatra kely androany fa enoiko fa mety manampy antsika mandray fanapahan-kevitra eo amin'ny fiainana na fankanesana aty Etazonia le izy. De amin'ny manaraka indray ary, maso to.